Damiana, Kristiana, Malagasy. Eto amin'ny NCTV. Dia ahoana sy ahoana Rarija? Elaela izy zany. Zao ihany lesa renderson zao valabalaky ny kandro zao. Dia ahoana ty fety de père ty? Tsy asiana pro kely mba miara manalanala kely tsy amin'ny mahazatsy e. Mety tsara mihitsy zany sady eo amin'ny tanànao misy bitro. Fa ianao fotsiny miantoka an'ilay tena fandehany. Mety be zany e. Tonga dia hitondraky betsaka mihitsy ianao atandremizay sao dia tsy mahalany eo ary. Dia ahoana sy ahoana zany? Amfiry ny programa. Allo amin'ny ray sasany e. Mbola andeha hivavaka maraina koa mantsy hamonjy an'ilay vavaka maraina be iny. Dia miara misakafo kely amin'ny ankizy sy ny ankonanao an-tanàna dia avy eo manalazany aminao. Mety be zany e. Tonga dia atsatsiko maraina zany ilay bitro. Za tsy manana fotoana andanana hivavaka zany. Raikitra zany e. Tena tsara kosa ny fotoana atao am-piangonana iny a. Tena natokana ho anareo raim-pianakaviana mihitsy iny. Ie, tena marina mihitsy neniny. Tena ho anareo mihitsy iny ry dada. Ie, na izaho koa range tena nandray e. Tena mila ilana amin'izay mihitsy zany tena mandatsy ty. Sady ry zalahy tsy miantoka mihitsy fa mandany vola fotsiny. Marina mihitsy zany. Raha ny volana laninao tamin'ireny ve tsy efa navidy camion? Sady le izy koa nery dada mamenatsana amin'ilay namanay azy. Dada ny olona zao efa mivavaka daholo fa anareo rery mbola taraiky eo. Efa iovaka izy zao a. Marina mihitsy ireny tenin'ny paster ireny. Mila manomana fiainana mandrakizay amin'izay. Adiny tena koa efa melehibe. Fa ianao rehefa mbola ridy ireny namanao dia tsy afaka ianao e. Iny mihitsy ny voalohany ilanao anatin'ny lista. Inona moa kely tenin'Andriamanitra niresahan'ny paster mahakasika an'ilay namandratsy teo? Koritiana voalohany toko 5:7-7 fa ny fikambanana amin'ny ratsy manimba fitonjatena tsara. Aleo tonga dia bloqueko mihitsy ny numéro an'ireny namandratsy rehetra ireny zao dia zao. Aleo amin'izay manorina fiainam-baovao amin'i Jesosy. Tonga dia hiaraka aminay hivavaka hariva zany ianao rehefa avy eo. Zay ary fa za koa tonga dia iomana dia amin'izay tsika tonga aloha. Oe, tena merci dada, tena faly be mihitsy ny a. Za koa tena faly be, misaotra Jesosy fa niova ihany ny vadiko. Tonga dia alamin-koriny zany reto vilia reto dia amin'izay tsika tsy taraiky a. Ye, mety mintsika izay a, sady za tonga dia hanomana ny akanjon'ny dadanareo. Namono bitsaka i dada. Oe, pitsinjay zany lokantsika androany. Aina mono bitro ianao, sambasamby izy zany, niova be. Ka fety de parakosanery neny. Fety be zany tsika androany. Fety be inona? Sakana isy renderson rehefa avy io fa le alanao ny lokanareo. Andray kosa, dia aleonao resaka revirevy tokizay sakafo amin'ny vady aman-janakao. Zay aloha misy e. Zay tsy faly afaka mandeha. Zany kosa ve mba rarina ry dada. Zany lohany. Zay tiako. Tsy hainareo nga le tenin'Andriamanitra hoe ny lahy ny loha vavy. Raisinao arak'izay mety aminao fotsiny le tenin'Andriamanitra. Mbola misy toy ange iny tenin'Andriamanitra hoe nareo lehilahy tiava amin'ny vadinareo e. Dia izany ataonao zany ve mba fitiavana? Sady ianao manao azy ho mpivavaka misotro taoka io, tsy ianao nga le tenin'Andriamanitra ao amin'ity mody voalohany toko 5:9 hoe fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy. Tsy nareo ny ampianatra ana amin'izany e. Inona ny dingana rehetra tsy efa vitako tany am-piangonana? Sertifika ange no mikaoty any an-danitra fa ny fiovanao e. Mieritrereta ihany. Fa tsy maninona nefa raha izay no tianao. Zay raika izy fa tonga dia teto le anana. Eny ary neny a. Ahoana koa ary zany fikan'ny renderson zany. Efa mifiry zao sady tsy mandray telefônina. Haha, ay ve dada ny tsy Oliviana enjasany dada e. Io zareo ary hitako lasa nandeha mivavaka any tamin'izay nandeha mivoaka tany teo. Petraka an'izay zany tsy dada. Inona koa zany fikan'ny renderson fametrapetraka zany. Tena tsy. Zay nenao zay. Ny olona miova daholo. Tinga ho aty sertifika no mikaoty fa fiovana e.
Mba mieritrereto amin'izay fa na ny namanao ary izao efa mialaala aminao zany. Tena marina zany. Tena mila mandiny tena. Oriny tonga dia zarao le bitro ao. Sakafo tokony antsika moa ireny dia saina zaraina tamin'ny olona indray. Hoe merci tata. Tena leo amin'izay marina miova. Ohatra ny ho taraiky rehereto. Tsy aleonao koa miaraka aminay mandeha mivavaka. Amin'izay mba milamina amin'izay ny tokantranontsika. Tena marina mihitsy zany. Lasa zany ireny ataony devoly fitaovana anakorotana ny atao tokantrano. Sady efa hitako hoe ampy izay aleo amin'izay mitodika amin'i Jesosy. Tena miara-miasa mahasoa marina ny zavatra rehetra. Tena misaotra Jesosy fa mivaly ihany ny vavako. Alléluia. Desinasoana tamin'izay sary miaina izay tena ilaina ankizy ny fitiavany dada. Aza takalo namana vady aman-janakao. Manentana ny raim-pianakaviana rehetra samy mitarika ny ankonany ao amin'i Jesosy. Naranao teo Madagascar Christian Animation na sary miaina kristiana malagasy. Misaotra anao nanaraka ny fandaharana androany. Amin'ny herinandro izao indray eto amin'ny MCTV.